Ena vita zany ny menu an'ny mendrika androany cordon bleu dia anomboka ny dégustation tsika izao. Mazotomana ary momo? Saotra betsaka. Voalohany aloha dia hita taratra tsara mihitsy le fromage fondu fondre zany le fromage le jambon koa hita. Matsiro dia matsiro aloha fahitako azy dia tokony ohatr'izay koa ny tsirony. Aotinareo faly miaraba antsika rehetra indray manaraka ny fandaharana amin'ity androany ity. Imendrika no miaraka amintsika amin'ny cordon bleu izay sakafo inoana efa mahafinaritra anareo rehetra ny an-trano tiantsika rehetra ny an-trano satria dia misy fromage misy jambon misy nofona koa ihany koa. Hoaranao ato anaty fandaharana ny fikarakarana an'izay miaraka amin'ny fanatsarana ny lakozia mendrika koa manasanao ary izay aza misaraka aminay ary manara finaritra. Ndao ary. Ino ny antony andrasanao anjara ty mission ty? Ny antony andrasako anjara nahita an'ilay izy tamin'ny télé dia nahita annonce tamin'ny Facebook dia mba tetehise télé. Efa tsy tena tia manao sakafo e? Tia manao sakafo sy manao sakafo tena tianao atao? Sakafo tena tiako atao. Tianao fanao zany tena fanaoko frity ohatr'ohatran'izay. Kiendiendy zany. Kiendiendy. Zay tena tiany Ramose matoa izay lakozia vaovao mihitsy ity zany e? Ie, vao eo andalam-panamboarana mihitsy zay. Dia mbola asianareo karaoty, mbola amboarina tsara tarehy be. Ie, tompoko. Tiana tsisy zavatra ataonay intsony zany. Zany hoe lokotsika aloha ilay rindrana. Azonao mbampazavaza aina mety hoe tsy hovainareo intsony ary rehefa avy eo. Tsara ne mety hovainareo izay tianareo fa hitako fa mety tsy hovainao. Lokoiny aloha reo mbola tsy fantatra ina anaovana azy fa mpazavazy fotsiny. Ohatinareo hoe na 67 antsika androany imendrika ny mpampiatrano. Ndao ary handroso e. Sy tsika kely indray aloha fa ohatrany tsy maheno angamba e. Zay fatao. Manao ahoana mendry? Manao ahoana momo? Ina vaovao aty aminareo? Sao miandry anareo izao tonga soa aty aminay. Saotra betsaka tonga efa vonimbonina eo aminay. Mahafinaritra izany tonga izay tsidika ilay tokantranonareo. Ie, tonga soa. Hita moa zazakely toy? Ie, zazakely. Bonjour, sady efa ie natory mihitsy izy niandriandry anareo teo dia lasa raiky toy. Efa vonimbonina ny ao fa tsy aleo mandroso amin'izay tsika. Ndao ary mandroso. Mazaka anao ve aloha izy saizy io? Ie, mazaka. Resakesaka kely. Enary, ary ahoana ny fahitanao ny fanovana lakozia tao? Tena mahafinaritra be mihitsy, mazava be mihitsy ny ao amin'ny lakozia amin'izao lasa mazotozoto be makao an-dakozia. Mahafinaritra. Ie. Nafinaritra hozy izy mendrika dia andeha arô raha antsika ny fanatsarana ny lakoziany e. Sanifera manolotra anao. Aodinareo Brico et Déco. Tongotsika. Manao madame. Tongotsika. Manao satra? Manao ianao? Tonga soa nareo aty en 67. Sotra betsaka. Teo embouteillage be fa tonga aty aminareo. Zany ve? Aty en 67 indray izay mihitsy. Zany ve? Foana. Mandroso. Ato ny tranonay. Mandroso. Mandroso. Sary aty ny lakozianay. Ato ny lakozia raha zoko tsara e? Ie, vao namboarina vao haingana mihitsy. Eo andalam-panamboarana mihitsy zay. Tokotany tavita aloha? Ie, tokotany. Dora jerena mihitsy ao Ie, mandroso. Nitarina mihitsy zany le trano. Nitarina.
mbola eo andalam-panamboarana mihitsy zay zao dia mbola asianareo karaoty mbola amboarina tsara tarehibe eny tompoko tiana tsisy zavatra ataonay intsony zany zany hoe efa manana hevitra ianao ohatranao zao hevitrevitra amin'ity aloha mba raha ny hevitranay inona loko ny asiana karô ve sa atao étagère faraka le teneko teo a hofaitsika ampandrosotsika gangagana fotsiny le travaux-anao asinao hitantsika amin'izany fa dia laksi vaovao ny mendrika dia mbola betsaka ny zavatra tsy vita nefa izay indrindra ny tena antom-pisianyity fandarana ity a tsy resaka sakafo fotsiny fa hitondra fanatsarana sy fanavaozana laksi ianao ka omentsika ny setrara ny sehatra eny efa tsy manina fa ty zavatra ataontsika ity aloha zany a mba mpivazaingana na zavatra kely fotsiny ary ataontsika mba mpivazy a azinao fanampiana anareo fotsiny le izy a lokotsika aloha le rindrina azinao mba mpazavazaingafaingana mety hoe tsy hovainareo tsony ary rehefa aveo tsara ne mety hovainareo zay tianareo fa hitako fa mety tsy hovainao olokony aloha mbola tsy fantatra ina nanazy fa mpazavazy fotsiny ao a amin'ny malaksi vaovao azy a dia mbola tsy voaloko ny rindrina ka tanjo setra voalohany zany a dia ny andoko azy mba hampazava ity lakozia mendrika ity satria ny loko ny tena hoe ahafahana mahita taratra voalohany a an'izay fiovana izay ka tsy afaka atao ambany zavatra hitanareo ireo ary ny ekipa mavitrika be a efa mikatroka ao anatin'izay a fantokoana izay dia fa formanarana zay raha ny hevitra fotsiny a raha mbola tsy tianao asiana varavarany reto hitanao reto ambany reto reto a dia asivo rido asinao rido tsirairay avy dia miova be ny zavatra ho asitsika fa sianany reto fa sianany reto kotakotany reto eto na eto zay mbola ho hitanay eo rehefa fahitanao fivany aingana dia aingana ao a nomeny setra hevitra imendrika anisy rideau ny rangement teo ambany tsy izay ihany anefa fa nanamboarana etagera ihany koa izy a mba ahafahany mametraka sy mandama ireo fitaovana sy entana ilaina ao an-dakozia ao dia fatelo a ohatra tsy mahita ahoana zany ianao amin'ny alina mampiasa laposia torche amin'ny telefona no ampiasaina dia raha lopaty le telefona teo a dia tsy dia mazakazaka mankarena ka laposia kely aloha fa mainy loka ve fa vezany courant afiatsy amin'ny trano aty eny dia atoloko fotsiny areo raha afaka avany izy dia mety mampiakatra fil fotsiny reo dia hitantsika foana fa azokisy kely fotsiny zay ampazavana azy rehefa anao an'le tantara etontsika eny vazivaziny setra zany a fa efa fantatsika fa mbola maro ny zavatra tsy vita atao anatin'ity lakozia ity ka anisan'izany a ny napiditra jiro atao anatiny dia notoroa setra hevitra fotsiny a imendrika mba ho fanamorana ny fametahana izany manana hevitra ray zay raha tianao atao fanampiana ty afaka nambarana plateau somary ngedangeda enao veniny io sakafo tena tianao atao e sao dia anao plateau tsika nefa tongolo fotsiny no tapahanao amin'io akoho no ataonay zay anamboarantsika plateau anankiray anao mpiasana ye zay dia mety rovina zany nareo no manao azy tianao aty zay manao azy afaka arakaraka izay fahafahanareo fa afaka zay raha pitsina raha afaka pisy dia fatotona ty aminao zay ao dia firy andro no fanaovanareo anazy ray andro any dia vita tsara kosa zany ray andro any zay fanampiana zay aloha ohatra hoe isytomana anao anamboatra an'le izy zany ampaingakaingana ny zavatra ho ataonao asinao zay zany ny asanay zany mba fanampiana ho anao koa zay ataonay zay mampatsara an'le izy eo a dia enao manohy an'le izy rehefa satra betsaka anareo tsisy fisaorana ka ino natao andraisanao anjara ty mission ty ny antony nandraisako anjara nahita an'le izy tamin'ny télé dia nahita annonce tamin'ny Facebook dia mba tetehise télé fa tsy tena tia manao sakafo e tia manao sakafo sy sakafo tena tianao atao sakafo tena tiako atao tianao fanao zany tena fanaoko frity ohatrakiendiendy zany kiendiendy zay tena tiany ramose matoy zay zay raha avy tany amin'ny 67 hectare tsika tany amin'ny madame mendrika dia averintsika kely hoe inona ny hitantsika tany lakozia aloha lakozia eo andalam-panaovana an'le lakozia mihitsy izy zany hoe le rindrina le paiasy mbola misy ny tsy vitany zany hoe eo amin'le loko eo amin'ny etagera eo amin'ny rehetrarehetra zany a fa efa mitsangana fotsiny le izy dia zao ny anaovantsika azy ho tarisitsika izy zany a anohy
an'ilay asa vao toko moa izy niteraka dia somary nijanona kely le budget lasa ny amin'ilay zazakely daholo ny ronono sy ny vola rehetra tsy maninona fa ataontsika mentsika azy toisa izy a omentsika zavatra kely izy kadoa apitsika kely izy hitarisany an'ilay zavatra tokony ho ataony dia eo amin'ilay rindrina zavatra tsika grigri be le rindrina maizina be le trano sady mbola tsisy jiro mbola tsisy loko mbola tsisy carreau rano ihany dia fatana anaovany charbon izany hoe nomentsika azy zany a anamboarantsika arrangement kely izy ametrahany an'ireo etakana kely be dehibe ireo dia holokoantsika ny rindrina sasatsasany ataontsika surprise amin'ny émission hoe iny lasa miovoatra ny ahoana zany dia lakozia andry zareo araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia nisy fiovana kosa aloha ny lakozia amin'ny mendrika tao hariany asa fanatsarana nataony hodinareo voaloko ny rindrina nanamboarana étagère izy ary nomena planche à découper vaovao tao ihany koa ireo torohevitra maro isan-karazany a nozaraina taminy a tsy azo atao ambanin-javatra izany rehetra izany dia natao fampiresihana amin'ny mendrika anohy ny famotana sy ny fanatsarana hatramin'ny farany a ity lakoziany ity farany a mbola babangona be ny ao ambany dia mba tsy hanaovana zareo an'ilay varavarana aloha zany mbola tsy mana budget izy izy dia omentsika anazy ny hevitra hoe ho asivy rideau fotsiny a mandrapahatonga an'ilay budget toy izao ary ny résultat koa manentana anareo mpanaraka ny fandarana trany a fa ianareo koa dia afaka mandray anjara raha tianareo hatsaraina lakozia ary raha manana fomba fandro miavaka ihany koa nareo a dia hozaraintsika eto amin'ny fandaharana aza adino ihany koa no mitsidika ny page Facebook aodinareo officiel fa misy lalao ao a izay azahoana loka maro a dia mandraisa anjara rehefa vita tsara ary ny lakozia mendrika dia andao hikarakara ny cordon bleu amin'izay Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja, Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Spaghetti reza Rossini ihany ny tsara na dia maro mandalo ny vavako Rossini no tiako e Il est pas tena tsara numéro 1 amaday Ito Ito natao antsika malagasy matsiro natao antsika tiapy na spaghetti na macaroni Rossini ihany ny tsara mba ahoana re raha afaka mampifalifaly ny olona akaiky nefa tsy mandany vola be ary ahoana re raha mba afaka mifanampy isika dia miaraka mandroso araha kibo no manome ireo tsiro tsara indrindra
ary aleo tsy be fanontaniana betsoka Kibo, je gagne gros. Inona zany menu arosinao androany e? Menu arosiko androany a cordon bleu. Kako izy alaiko vetivety fa sao dia Manao ahoana, manelingelina kely Patricia? anareo. Manao ahoana momoa? Salama, saotra betsaka. Alao aloha alaiko kely Ianara redao. manelingelina anareo. Cordon bleu no ataoko teo sisy a taminao dia satria zay zany tia manendinendy zavatra dia io mba endiendy sady misy fromage ao anatiny misy jambon dia gourmand be zany dia zay gourmand be. Mialohan'ny karakarantsika ilay sakafo aloha betrika dia reto ilay fanomezana anam-panatenana tia ny tablier hikarakarantsika ny sakafo aloha dia ao koa ny planche découpée izay karakaraina ny cordon bleu anao refeo dia tia ilay fanampiana amin'ny ingrédient avy aty amin'ny RTR. Ay, merci beaucoup. Saotra betsaka anareo nanolotra fanomezana dia tablier dia mbola nataonareo koa ny lakozianay tena hoe milay be mihitsy nareo. Andao amin'izay ary tsika ho any an-dakozia hanomboka ny fikarakarana. Ndao ary ny raikitra izany. Ndao ary. Masy. Eny ary raha zavaina amin'ny fomba tsotra ny cordon bleu dia fromage enroulena amin'ny jambon sy nofona koa atao panier. Sakafo tena mora atao nefa koa tena farak'izay matsiro be tsisy ohatr'izany. Henonareo amin'izany resaka fromage jambon nofona koa zany fotsiny fazantsika rehetra hoe matsiro be zany. Voalohany indrindra dia karakaraina le filet de poulet tranche fine no vidiana dia somary misy teknika kely zarainy mendrika amintsika kapokapohana ilay filet de poulet amin'izay mba malemilemy malefaka dia mora kokoa ny aminosana le fromage sy ilay jambon amin'izay fotoan'izay. Tetehana atao mitovy angeda amin'ilay filet de poulet teo ilay jambon ataonao zany izay mampitovitovy ny angedany dia tetehana somary lavalava ilay fromage arakarak'izay angeza tianao sy ianao ihany moa zany mahita anazy hoe otrotry ny ahoana ny angezan'ilay filet de poulet aminosana anazy dia miankina amin'izay ny angezany anaovanao azy. Hompanemendrika mendrika io rehefa avy eo fa anisan'ny tena nampiavaka an'ity sakafo nataon'ity ny chapelure-ny azy tsotra le atsika mahazatra fa nafangarony tamin'ny chips ny potipotehana. Ny anton'izay moa zany dia mba hanomezana tsiro sy endrika croquant kokoa an'ilay cordon bleu rehefa avy endasina. Ofinositsika amin'izay ary le fromage sy jambon asiana sira kely sy poivre aloha le filet de poulet mba hamezana tsiro azy. Tsy atao betsaka nefa satria efa masira le fromage sy jambon. Apetraka velatra tsara eo ambonin'ilay nofona koa ny jambon avy eo ilay fromage dia enroulena ohatran'ireny hoe manao nem ireny. Afaka ataontsika tsara goûter na tsakitsaky ao an-tranao ity sakafo mendrika ity indrindra amin'izao akaiky ny fetin'indray izao afaka averina atao tsara mihitsy mba ampifalifaliana indray mpianakaviana rehetra sy ampifalifaliana ihany koa ny fianakaviana rehetra ao an-tranao.
mialohany alendasana azy ary dia hompanienimendrika ilay cordon bleu tahaka mazatra moa zany efa hitanao matetetika teto amin'ny fandarana ihany dia rehefa hanao panure isika dia mampiasa lafarine atody chapelure fa efa lenteneko teo hoe miavaka kely ny azy satria dia nafangarony tamin'ny chips no potipotehana izany. Hitanareo amin'izao fa tsy atahorana ho rava ilay izy satria malefaka malemilemy ilay filet de poulet namonosana ny fromage sy ny jambon dia mikatona tsara. Hitanareo izay fotsiny dia vita, mora karakaraina, tsy mandany fotoana ary afaka ataontsika rehetra, tsy mila fahaizana be fa manaraka tsara ny etapy rehetrarehetra teo fotsiny ianao dia afaka mahavita ohatran'io. Endasina sisa dia vonona ny cordon bleu. Fa ianao moa zany chef dia mba tonga aty an-tranonay dia mba mangataka fanazavana kely aminao hoe inona mampatonga an'ity cordon bleu satria ilay sady tsisy cordon no tsisy bleu dia nefa ilay izy cordon bleu ny anarany dia izay zany mba anontaniako aminao. Ny cordon bleu tsy ara-bakiteny hoe bleu arak'izay anaran'izay misy l'escalope tranche fine na viande misy fromage ao anatiny jambon dia avy eo pané izay no atao hoe cordon bleu. Saotra betsaka anao aloha zany nanazava an'izay tamiko fa za mantsy amin'ny YouTube sy Facebook fotsiny nahitako hoe cordon bleu fa tsy fantatro hoe inona no tena hoe anton'ilay izy dia rarako aloha zany aloha. Fanamariana mba ho masaka tsara ny ao anatiny dia tsy atao menaka mamay be no nanaovany mendrika azy teto ary tao anatin'izay dia natao ny afo malefalefaka. Ena rehefa vita zany ny menu an'ny mendrika androany cordon bleu dia anomboka ny dégustation artsika izao. Mazotomana ary momo? Saotra betsaka. Voalohany aloha dia hita taratra tsara mihitsy le fromage fondu fondre zany le fromage le jambon koa hita ao tsara daholo. Anandrana an'izany artsika izao. Matsiro dia matsiro aloha fahitako azy Fa ny tsirony tsy fantatro.
tsirony a eny tsara le fromage a le poulet koa tsy masaka be loatra ao tsara mihitsiny le jambon koa mampisy goût kely an'le izy tsara be. Astuce kely a misy fomba fahandro cordon bleu koa fa tsy tsotra ilay natao mendrika fa mety koa iny a. Anankiray a endasina kely amin'ny beurre indray ilay izy 5 minutes de chaque côté indray a dia avy eo ampidirina lafaoro pendant 10 minutes à 180 degrés dia vita ny cordon bleu. Ny voan'le izy nipaneninao a tena croustillant tsara mihitsiny. Dia le safidy garniture frites sy crudité dia mety tsara le assemblage dia tsy voatery hoe frites sy crudité foana ny garniture ampiarahana amin'ny cordon bleu fa mety na gratin na légumes na mety foana zany garniture na paty koa arany dia efa mety. Teto moa zany a jus de citron arosiny mendrika ihinanantsika an'ity cordon bleu ity fa tiako ampahafantarina anareo a fa ny tena miaraka aminy koa dia ny vin blanc sec dia teto izy zany le hoe jus de citron a tsy hoe tsy mety akory fa tena mety a manampy tsara amin'ny resaka digestion koa le izy acide dia mba tsy boratifà be zany mba manenanena kely an'le matavy satria dia misaotra betsaka ny RTA zany a nanao an'le fandaharana fa tena mahafinaritra be dia misaotra ny aodinareo tonga taty an-tranonay a sy nanao ny lakozianay fa tena lasa mazava be mihitsy ny lakozianay dia manentana antsika mpanaraka amin'ny fandaharana rehetra zany a amerina n'le menu natao a sy anoratra anarana mba handray anjara. Zay fandeha sakafo amin'izay zay a dia manome fotoana anareo a amin'ny sabotsy amin'ny 7 hariva sy ny alarobia ny famerenana kosa dia ny alahady a eto amin'ny RTA. Dia veloma daholo veloma daholo. Bye bye. Inona ny fahitara-misehy an'le cordon bleu an'le madame? Tsy haiko aloha ny cordon bleu any sasany a fa ny ahy io mahay mahandro tanan'io tonga dia mampatsiro ny nahandro na vary amin'anana lasa paty cordon bleu fa tsara tena tsara be ny cordon bleu io miampy an'le lasary tena